mbola afaka hiderana tombontsika amin'ity andro ity dia izao tsika dia hivavaka ho an'ny fiderana izay tanterahantsika mba ho eto hatrany ny fanatrehan'ny tompo. Iara hivavaka isika ho an'ny fiderana. Jesosy Kristy mankasitraka alohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana dia hijery ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 119:1 ka hatramin'ny 3. Salamo 95:1 ka hatramin'ny 3. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Avy, aoka isika hioby ho an'ny Tompo, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy-famonjena antsika. Aoka hankeo hanatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Fa Andriamanitra lehibe Jesosy, ary mpanjaka lehibe ambony ny andriamanitra rehetra izy. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra izany eo amin'ny 1:1, avy, aoka isika hioby ho an'ny Tompo, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy-famonjena antsika. Araka izany tenin'Andriamanitra izany dia aoka izany isika hanao feo fifaliana amin'ny alalan'ny fideranan'ny Tompo. Aoka mba ho feo fifaliana eo amin'ny molotritsika, eo amin'ny vavantsika, mba ho fifaliana ho fideranan'Andriamanitra izany. Aoka hankeo hanatrehany amin'ny fiderana isika. Aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika. Hideran'ny Tompo izany isika amin'ny alalan'ny fihirana, amin'ny alalan'ny feo fifaliana. Hankeo amin'ny Tompo isika hidera azy amin'ny alalan'ny feo fifaliana, amin'ny alalan'ny fihirana. Fa Andriamanitra lehibe indrindra, ary izy ny Andriamanitra mahery, Andriamanitra ambony indrindra amin'ny Andriamanitra rehetra. Izy no mahery indrindra izay tompontsika. Amen. Misaotra ny tompontsika any amin'izay tenin'Andriamanitra fohy izay hiatombohantsika ny fiderana. Misaotra ny Jesosy isika. Jesosy mahalala misaotra betsaka izay iaraka isangana isika amin'ny voninahitra ny Tompo izany. Jesosy mpanjaka malaza, no Tompo mpanjakanay, mahery sy tsara indrindra, ka izy no akonay. Ni sua
avakaisike Rainai zetu nisouta beza kanauiza Yesu ula Afrika muka izofutora izola myanara zesusu midina yetu ya kutukarado mana chefela nizofutora izola anauhira fisaurana anandriamanitra ao aoriana zay tsika dia iankohaka eo anatrehan'i Jesosy isika izany. Isaurana
tena ho an'Andriamanitra. Atolotritsika ho azy Jesosy ny momba antsika, ny momba ny tenantsika rehetra, ho atolotritsika any ho anatrehan Jesosy amin'izao fotoana izao.
matoatra tsy misy matoatra ny ianao. Mahery ianao Jesosy, tsy misy matoatra ianao, tsy misy matoatra ny ianao. Yesu fahefana rehetra, Yesu fahefana rehetra, Yesu fahefana rehetra. Tsy misy matoatra ianao, tsy misy matoatra ianao. Inaonyesha Demarco muandamano programa rehetra Jesosy miasa setanterahana eto makasitraka Jesosy. Haleluya, amen. Mivavaka manaraka ataontsika dia hivavaka isika ho an'ny taty felana sy Carmela zany petrakintsika eo am-pelantanan'ny tompo ny fahatongavan'izy mianaka any amin'ireo
fianakaviany ny tompo mihitsiny no faly miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay manaraka izao fandaharana izao. Izao tsika dia hiditra amin'ny toritenin'Andriamanitra zany afatry ny Tompo ho antsika tsirairay avy indray maneran-tany amin'izao fotoana izao. Mialohany hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia hiara-hivavaka isika tompoko. Raiko izay ny lanitra misaotra betsaka Jesosy fa mbola afaka hiaino ny teninao indray izay amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy malalo tendreo ny lera mitenena amin'ny alalam-pianao fantatasi kely sy bitika tompo tsy mahena inona na inona Jesosy fa ianao mandrakavo anazava ny teny fanamariko mitenena amin'ny alalam-pianao aleoko tenao izahay tsirairay avy le misandrata tompo mankasitraka voninkaino anao izay Jesosy. Aleluia, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika indray afatry ny Tompo amin'ity andro sabata fa 20 volana Jona 2024 ity indray zany dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia fa 4:4 andininy fahaenina katramin'ny faha 1:10. 4 dia ny andininy fahaenina katramin'ny faha 1:10. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny soramandry eo ambony dia miteny hoe ny amin'ny Tompo fanjakan'ny Israely sy ny amin'ny sampiny jentilisa. Vakina ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy ka hatramin'ny andininy fahaenina hatramin'ny faha 1:10 azafady. Izao no lazain'ny Tompo mpanjakan'ny Israely dia ny tompony maro mpanavotra azy. Izao no voalohany ary izao no farany ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Ary iza moa no mba maantso tahaka ahy aoka anambara sy andahatra izany amiko izy. Hatrizay nampitoerako ny firenena fony fahavola ary ny zavatra ho avy sy ny mbola ho tonga dia aoka ambarany koa izany. Aza matahotra na mambovotra ianareo sy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo. Eny, ianareo no vavolombeloko. Misy Andriamanitra afa-tsy izao va? Tsia, tsy misy vatolampy tsy hitako izany izay mamorona sarin-javatra voasokotra dia zava-poana avokoa ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Ny vavolombelona ireny dia tsy mahita na mahalala mba amenatra azy. Iza no namorona Andriamanitra na manao sarin-javatra anidina izay tsy mahasoa akory? Indro homenatra ny namany rehetra fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka androso, aoka ho raiki tahotra sy
menatra avokoa izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany dia raha mamakytsika sy nanaraka ny teny izay novakiana teo dia efa manambara sahady ny amin'ny resaka sampy zany ny Andriamanitra izy sy ny Andriamanitra foron'ny olombelona zany, izay foron'ny olombelona zany. Eto amin'ny andininy fahaenina izy dia milaza hoe izao no lazain'ny mpanjakan'ny Israely. Iza moa no mpanjakan'ny Israely? Ny tompo no mpanjakan'ny Israely. Dia ny tompo maro mpanavitra azy. Ny tompo no mpanjakan'ny Israely. Ny Israely amin'izao vaninandro iainantsika izao dia isika no Israely zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Isika no Israely. Dia ny tenin'Andriamanitra eto milaza hoe izao no voalohany ary izao no farany. Andriamanitra no voalohany sady farany izy zany. Tsy misy eo anelanelany, tsy misy eo alohany, tsy misy eo aorinany, fa izy no sady voalohany sady farany. Tsy misy Andriamanitra hafa tsy izy irery ihany. Izy irery ihany no Andriamanitra. Tsy misy ny ankoatra anazy zany. Tsy misy reny milaza zany hoe zao no Andriamanitra. Misy karazan'Andriamanitra kely be dia be maro isan-karazany eny amin'ny firenena maro samihafa any zany, izay lazain'ny olona hoe Andriamanitra ny hoe zao no Andriamanitra ny. Ny olona rehefa miteny dia ozy izy hoe Andriamanitra. Lazain'ny fa Andriamanitra daholo izao rehetrarehetra zao. Fa Andriamanitra dia iray ihany, ilay Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, ary Andriamanitra tsy misy ankoatra anazy fa izy irery ihany. Izy ihany no Andriamanitra, ilay namorona ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Ilay Andriamanitra iray zanaka fanahy masina, ilay telo fa iray, izay ankoatra an'izay dia fa tsy izy zany zay. Dia mila mitandrina zany isika amin'ny karazana Andriamanitra kely tompona. Misy manompo Andriamanitra kely maro samihafa. Misy manompo hazo izay heveriny fa Andriamanitra, misy manompo sarivongana izay heveriny fa Andriamanitra, fa tsy Andriamanitra ireny zavatra amboarin'ny tanan'olombelona ihany ireny. Olombelona manamboatra an'ireny, fa Andriamanitra zany ilay nanamboatra an'ireny zavatra ireny. Andriamanitra namorona hazo, Andriamanitra namorona rano, ka tokony ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao no tompontsika, fa tsy ilay zavatra noforonon'Andriamanitra zany. Raha namorona rano Andriamanitra, tsy ho inona dia ho tompontsika, fa ilay namorona an'ilay rano mihitsy no tompontsika, fa tsy ilay rano na ny hazo, na ny hazo izany, na sarivongana zavatra amboarin'olombelona ihany rehetrarehetra ireny, fa Andriamanitra no tokony ho tompontsika zany. Eo amin'ny tapany manaraka hoe izao no voalohany ary izao no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izao. Jesosy irery zany no Andriamanitra, tsy misy ankoatra anazy. Izy irery ihany no Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany, tsy misy hafa ankoatra anazy. Ny olona rehetra afaka miteny Andriamanitra, afaka milaza izay fahafantarany an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia tsy misy ankoatrany. Izy irery ihany, ilay Andriamanitra iray zanaka fanahy masina, ilay Andriamanitra tsy miova ho maty sy anio ary mandrakizay, ilay Andriamanitra Isaka, Jakoba ary Abrahama. Izy irery ihany no Andriamanitra. Ny andininy fahafito ary iza moa no maantso tahaka ahy hoy ny tenin'Andriamanitra, aoka hanambara sy handahatra izany amiko izy. Eo amin'ny andininy fahafito milaza hoe iza no maantso an'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no maantso atsika. Isika dia tsy afaka ifandahatra amin'Andriamanitra na hoe ifamaly amin'Andriamanitra na hiady amin'Andriamanitra. Tsy azontsika atao zany. Andriamanitra rehefa miteny izy hoe zao ny ataonao dia zao, dia ny ataontsika zany manaraka ny tenin'Andriamanitra, mankatoy ny tenin'Andriamanitra, fa tsy manohatra ny tenin'Andriamanitra, satria izy no Andriamanitra. Izy no mifezy ao rehetra izao. Izy no tompony mahay ny zavatra rehetra, tompony izao rehetra izao. Andriamanitra namorona izao zavatra hita ny masontsika rehetrarehetra izao. Dia satria Andriamanitra izy,
Izy rery ihany zany tsika tsy afaka hiady hevitra amin'Andriamanitra hoe ka zao anie Andriamanitra fa ahoana ny ohatran'izao Andriamanitra. Tsika tsy afaka hiady hevitra amin'Andriamanitra amin'Andriamanitra azy satria Andriamanitra izy. Mila aja, mendrika anazy mihaja, mendrika anazy ny voninahitra satria Andriamanitra izy. Izy rery ihany no iankofana satria Andriamanitra izy. Izy rery ihany no iankofana ary tsy misy ankoatrany. Izy rery ihany no Andriamanitra zany. Dia ary ankoatrany dia sampy, ny ankoatran'izay dia sampy zany. Raha manompo zavatra hafa tsika, misy zavatra alaitsika dia ino no atsotsika, ino no iankofan-tsika, sampy zany zay. Fa Andriamanitra dia any an-danitra any izy. Andriamanitra zany tsy hita maso izy. Zay no tena Andriamanitra tsy hitan'ny maso. Fa raha vao zavatra hitan'ny masonao, Andriamanitra kely izay. Sampy izy zay. Raha zavatra hoe hazo ny ataonao solon'Andriamanitra, sampy, efa tonga dia sampy izay. Efa zavatra sandoka zany, zavatra tsy original zany. Fa Andriamanitra dia tsy hitan'ny masontsika io Andriamanitra io. Invisible izy, zany hoe tsy hita maso Andriamanitra. Fa raha ianao manompo hoe za manompo an'Andriamanitra makany am-piangonana ka zavatra hitan'ny maso no tomponao dia efa tsy izy zay. Fa Andriamanitra io tsy hitan'ny masontsika io Andriamanitra io. Zay no manambara fa Andriamanitra izy satria tsy hitan'ny masontsika. Fa raha zavatra hitan'ny masontsika, misy resaka Andriamanitra ty fa tsy misy fanompoan-tsampy. Andriamanitra tsy miaroaro zany. Rehefa Baiboly dia Baiboly rery ihany fa tsy misy ankoatran'ny Baiboly. Raha misy zavatra ankoatran'ny Baiboly miaraka aminao dia efa mila tonga sainantsika, mila mametra-panontaniana, mandeha any amin'ny tsy tokony andehanantsika isika zany. Mila mitandrina tsara tsika amin'ny Andriamanitra izay topontsika, anontaniana tsara mihitsy, mila makatoky mihitsy tsika hoe tena Jesosy ve ty tompoko ty, ilay Andriamanitra iray zanaka fany masina, ilay Andriamanitra ilay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra sao dia mba tsy izy. Tsy misy olona manamboatra tany sy ny lanitra zany, tsy misy sarivongana manamboatra tany sy ny lanitra zany. Dia mila misaina tsika, mila mieritreritra tsara tsika sao very ny fanahintsika. Ny ao amin'ny andininy fa 1:10, indro homenatra ny namany rehetra fa ny mpiasa dia olona ihany. Aoka hivory izy rehetra ka androso, aoka hitanareo mazava be le izy koa izy ny tena Andriamanitra hoe indro homenatra ny namany rehetra fa ny mpiasa dia olona ihany. Olona ihany zany no Andriamanitra lazain'olona hoe Andriamanitra. Le zavatra tokoa io mety sanisany fotsiny fa izy ihany ao ambadika io. Tsy misy olona manompo olona zany. Andriamanitra le ihany no Andriamanitra afaka tokontsika zany. Fa ny ankoatran'izay izy teny fotsika dia sampy ny ankoatran'izay. Jesosy le ihany no fa ianao ny ao anatin'le hoe manompo zavatra hitan'ny maso tonga saina, mila manontany tena ianao fa efa any amin'ny lalana tsy izy ianao zay. Satria Andriamanitra marina dia invisible izy voalohany indrindra. Tsy hita maso zany Andriamanitra zany. Ary ny olom-boaositra tena olona maro ny olona Andriamanitra efa niaona dia mila mitandrina dia sampy izay.
firaisana amin'Andriamanitra isika. Izay no maha-Andriamanitra azy. Tsy ny olona rehetra nefa no afaka ahita na afaka ahafantatra an'izany, tsy ny olona rehetra, fa izay olona tena hoe mifandray amin'Andriamanitra, tena hoe manakaiky an'Andriamanitra mihitsy. Rehefa feno fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia afaka ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny zavatra ho avy, ny zavatra hiseho, amazanany antsika, amampanompony antsika, mba hitandremantsika zany matoa Andriamanitra miteny amintsika, dia mitandrina antsika zany, mitandrina antsika mba tsy ho tratran'ilay zavatra zany, dia mitandrina antsika satria Andriamanitra dia manosy tombo-kase antsika rehefa antsika matory amin'ny alina iny, dia miteny amin'ny alalan'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny alalan'ny fahitana Andriamanitra, mampiseho zavatra tsy takatry ny saintsika Andriamanitra. Rehefa tena feno firaisana amintsika, izany no mahazanak'Andriamanitra antsika, satria ampahafantariny antsika ny zavatra ho avy, ny zavatra hiseho. Be dia be ny olona tsy mahalala ny zavatra mety hiseho, mety hitranga. Isika kosa manana tombontsoa rehefa mifandray tsara amin'Andriamanitra, afaka ampahafantariny antsika ny zavatra hiseho sy ny zavatra ho avy rehetrarehetra. Izay no maha-Andriamanitra azy, mahalala ny zavatra hiseho, mahafantatra ny zavatra ho avy. Izay namoronana Andriamanitra izao tontolo izao, na koa ny namoronana Andriamanitra ny firenena isan-tsokajy hatramin'ny taloha be tany, hatramin'ny vaninandro iainantsika zao, dia Andriamanitra io zany dia Andriamanitra feno fahendrena mihitsy, ary Andriamanitra tsy takatry ny saintsika mihitsy ny fahalebiazana. Ny fitondran'Andriamanitra ny zanak'olombelona dia tsy takatry ny sain'ny zanak'olombelona mihitsy, fa isika rehefa miorina tsara dia afaka ampahafantarin'Andriamanitra ny zavatra mety tsy fantatritsika mihitsy tsika, zavatra tsy hitantsika, afaka ampisehon'Andriamanitra zavatra tsy hitantsika tsika, afaka mampiseho any Andriamanitra rehefa feno firaisana amin'Andriamanitra tsika. Tsy vitany hoe miray amin'Andriamanitra fotsiny fa mankatò azy, mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitsina, mitandrina ny didiny. Rehefa voatandritsika ny didin'Andriamanitra, afaka mampiseho zavatra maro samihafa amintsika Andriamanitra zany, izay zavatra mety tsy takatry ny saintsika, tsy heverintsika, tsy hainy manana diplôma zany, tsy hitany manana diplôma, tsy hitany manana fahalalana mety hoe mieritreritra izy hoe za efa manana fahalalana, za manana toerana ambony ahako, haiko ny zavatra rehetra, voafehako ny zavatra rehetra, tsy fantatry zany olona zany. Fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia afaka manana fahasoavana maro be izy, dia amin'ny alalan'ny fahasoavana, fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra azy iny, ahafantarany zavatra mihitsy zany, mihoatra ny olona diplomasia, zany hoe reny olona manana diplôma reny zany, ny fahalalana an'Andriamanitra reny. Amen. Dia ny andininy manaraka zany hoe ao amin'ny andininy fahasivy manambara hoe izay mamorona sary zavatra voasikotra dia zava-poana avokoa, ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Amen. Ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe ny mamorona sary zavatra voasikotra, izay ilay voalaza teo. Ny famoronana zavatra voasikotra dia zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra zany. Zany hoe raha mamorona sary zavatra voasikotra hotoponao ianao, dia efa mivoana misipariky ny sitrapon'Andriamanitra izany, satria Andriamanitra irery any, Andriamanitra ianao zany mamorona zavatra voasikotra hotoponao, hoantsonao, efa devolony ao ambadika an'ireny zavatra ireny, fanaratsiny ao ambadika an'ireny zavatra ireny, zavatra sary zavatra voasikotra zany, vita amin'ny sary zavatra voasikotra. Hazo misy manana hazo dia mahay manamboatra olona amin'iny izy, mahay manamboatra zavatra maro isan-karazany avy amin'ny alalan'ilay hazo izy zany. Izay dia ireny zavatra ireny nefa ny karazana sary zavatra voasikotra, misy mahay sary vongana, tena hoe sary vongana vita amina tanimanga, misy maro isan-karazany, misy karazana zavatra voasikotra. Dia zava-poana ireny ozy izy ny tenin'Andriamanitra zany, zava-poana ireny raha ireny no topoinao dia mialay ianao, misaramy izany zavatra izany, fa zavatra tsy araky ny sitrapon'ny tompo izany. Ny sitrapon'ny tompo dia izy irery ihany no tompo, tsy misy ankoatra anazy.
raha mamorona zavatra hotompona isika na miantso zavatra hafa sika dia efa devoly fanaratsiny ao ambadika n'izay zavatra izay. Dia mila mitandrina sika zany. Dia hoy izy ny ten'Andriamanitra ary ny zavatra tiany indrindra dia tsy mahasoa. Misy zavatra mety tiantsika, mety tia vola be ianao tsy mahasoa zany, tsy hahatonga anao any an-danitra ny fitiavam-bola. Eto ambonin'ny tany ihany zany fa tsy tonga any an-danitra ny fitiavam-bola. Raha ohatra tia vola ianao dia tsy mahasoa zany hoy izy ny ten'Andriamanitra. Raha misy zavatra tianao mihoatra non'Andriamanitra zany dia tsy mahasoa zany. Izay tenen'ny ten'Andriamanitra eto. Ny andininy manaraka hoe ny vavolombelona ireny dia tsy mahita na mahalala. Itsika manompo an'Andriamanitra io zany eo amin'ny andininy fahavalo izy dia milaza hoe eny ianareo no vavolombelona, misy Andriamanitra afa-tsy izao va? Tsy misy vatolampy tsy hitako izany hoy izy ny ten'Andriamanitra. Tsika zany rehefa manompo an'Andriamanitra dia isika no vavolombelona zany. Isika zao dia efa nanaovan'Andriamanitra asa avokoa tsika tsirairay avy eo. Raha tao anatin'ny aretina ianao, Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra. Andriamanitra dia mahagaga, mirakona io Andriamanitra io. Zavatra tsy takatry ny saintsika olombelona vitan'Andriamanitra. Ny zavatra vitan'ny olombelona dia voafetra ihany, fa ny zavatra vitan'Andriamanitra tsy voafetra mihitsy. Raha anamboatra trano zao ny olombelona dia voafetra ihany ny anamboarany olombelona io, zany hoe efa misy plan an'ilay trano zany. Rehefa vita ny plan an'ilay trano dia amboarina ilay trano dia vitatra eo ny olombelona. Fa Andriamanitra dia tsy ohatran'izay. Andriamanitra rehefa miasa, Andriamanitra dia tsy manam-pahataperana zany izy rehefa miasa, fa ny olombelona dia misy fahataperana. Izay no dia efa afaka anavahana hoe Andriamanitra dia tsy olombelona izy zany, tsy olombelona mihitsy Andriamanitra. Dia isika no vavolombelona hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Eny fanadiany zavatra ho avy sy ny mbola mitonga aza dia efa fantany avokoa. Zany hoe ny zavatra ho avy no anontanio hoy izy ny tenin'Andriamanitra. Anontanio ahy hoy izy Jesosy fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Dia ny andininy fahavalo resahako teo zany hoe isika no vavolombelon'ny Tompo. Tsika zany mila mitory manambara fa velona Jesosy Tompontsika io. Itsika zany no vavolombelona satria tsika no nanaovan'Andriamanitra asa zany, no nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Dia ireny mihitsy no entintsika mijoro vavolombelona, satria ny olona tsy mino zany raha ohatra ka hoe hitoritory tsy misy porofo zany. Fa tsika rehefa mitory dia misy porofo ny zavatra rehetra, fa velona tokoa ilay Andriamanitra tokontsika. Na invisible izy, zavatra Andriamanitra tsy hita masontsika fa velona izy, mitsabo atsika izy, mamatsy atsika izy, mahay zavatra rehetra zany Andriamanitra. Dia tsika no vavolombelona n'izay zavatra izay, satria tsika no nanaovan'Andriamanitra an'ilay asa zany. Raha narary ianao ka sitrana dia mila mijoro vavolombelona ianao mba ho fantatry ny olona hoe tena velona marina ny Andriamanitra tokonao, tena misy marina Andriamanitra. Satria Andriamanitra manko tsy hitan'ny olona, dia maro ny olona tsy mino, fa ilay zavatra hita mason'ny olona ihany zany no inony. Dia ianao rehefa mijoro vavolombelona, isika rehefa mijoro vavolombelona dia afaka mihino ny olona zany hoe tena misy marina zany Andriamanitra zany. Fa misy tsinona ny olona manao Andriamanitra tsy misy mihitsy zany. Dia eto amin'ny andininy fahasivy izy le hoe vavolombelona, resaka vavolombelona zany. Isika zany tsy tokony atahotra na angovotra, satria Andriamanitra efa niteny tamintsika sy nampilaza ary koa nanambara fa isika no vavolombelona, anambara fa izy irery ihany no Andriamanitra, izy irery ihany no Andriamanitra zany. Ny zavatra vita amin'ny sary, ny zavatra voasikotra zany tsy misy afaka manapirofo zany hoe Andriamanitra ty zavatra ty. Raha manompo hazo le olona dia mety raha manompo hazo le olona, zavatra asan'Andriamanitra zany, asan'ny tanan'Andriamanitra zany hazo zany. Dia tsy misy vavolombelona manambara zany hoe mitanay io hazo io, na hoe manasitrana anay io hazo io. Lainga zany, fitaka ny ao ambadika n'ireny fampianarana maro samihafa reny zany, fitaka ny ao ambadika n'ireny. Mila mitandrina antsika zany amin'ny resaka fanompo sampy io zany. Ny manompo sampy na ny manompo Andriamanitra tsy Andriamanitra io zany, fa misy ny Andriamanitra tsy izy,
misy ny Andriamanitra izay tena izy izay nahary ny lanitra sy ny tany izany. Eo amin'ny andininy fahafolo izany, iza no namorona Andriamanitra na nanao sary zavatra anidina izay tsy mahasoa akory, iza no namorona Andriamanitra. Io misy zany ny olona mamorona Andriamanitra, zay le araka ny teneniko teo. Ny olona zany mamorona Andriamanitra hafa izy, satria Andriamanitra antsika ty tsy miaroaro amina fahotana zany ny Andriamanitra tokoatsika. Dia tsika rehefa manompo an'Andriamanitra dia tsy hoe manompo an'Andriamanitra dia mijangajanga, manompo an'Andriamanitra dia adaina, manompo an'Andriamanitra dia angalatra. Fa tsika rehefa manompo an'Andriamanitra dia mahitsy manao an'izay tsika. Tsy afaka hoe misabata tsika sady hanompo Andriamanitra ato tsika, hanompo an'Andriamanitra ato tsika. Tsy azotsika atao izay. Fa izy ny teny Andriamanitra hoe na mafana ianao na mangatsiaka ianao izay. Dia rehefa mafana isika dia miaraka amin'Andriamanitra izay. Mafana zany ny hafanana zany miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa mangatsiaka ianao tsy misy Andriamanitra ao anatinao. Rehefa mangatsiaka araka izany teny zany hoe mangatsiaka, tsy misy ninina velona ao anatinao zany. Fa tsika rehefa mafana dia miaraka amin'ny afon'Andriamanitra, fanahy masin'Andriamanitra, mianjelin'Andriamanitra, mivory miaraka amintsika eo daholo zany rehetrarehetra izany. Iza no namoron'Andriamanitra? Misy ny olona mamoron'Andriamanitra ho azy. Devolony ao ambadika an'ireny mila mitandrina antsika, fa devolony ao ambadika an'ireny fa tsy Andriamanitra zany. Andriamanitra tsy foronina zany, fa Andriamanitra tonga dia tompona mivantana izy. Tompona mivantana izy fa tsy hoe andeha anantona andra ihany na andeha hanao ohatran'izao tsy izy zany. Mila mitandrina antsika fa misy ny Andriamanitra tsy izy zany. Mety mamaky Baiboly ilay olona dia voafitaka antsika hoe izy ary mamaky Baiboly, izy mandray Baiboly, fa misy vavaka tokoa ao anatin'io. Nisy fotoana taloha be dia nisy namana moa izy dia nandeha tamina toerana anankiray izay olona io zany, nandeha tamina toerana anankiray dia nasaina izy nitondra labozia zany. Dia rehefa nitondra labozia izy dia tsy fantatro hoe inona no ataony ao, fa izy miteny zany hoe mila mitondra labozia tao anatin'izay zany. Dia tsy fantatro hoe atao inona moa ilay labozia. Ny Andriamanitra tokontsika tsy mila zavatra hoe manao an'izao na manao an'izao, fa mahitsy ny Andriamanitra tokontsika. Raha vao misy zavatra hoe hoentokentina zany dia fa mila tonga sainantsika hoe fanompontsampy ity. Dia tao anatin'izay dia mamaky Baiboly ilay olona. Dia rehefa ny fanompona ho azy dia rehefa mihoatra n'Andriamanitra dia fa sampy izay. Ka mila tsika tonga saina antanio amin'ny tompo tsara mihitsy ny zavatra tomponao io hoe tena misy Jesosy marina dia atao anatin'ity zavatra tompoko ity. Fa Jesosy dia mahitsy ny lalana, izy irery ihany no lalana sy fahamarinana. Tsy misy ankoatran'azy fa izy irery ihany no lalana sy fahamarinana. Dia mila mitandrina ianao, mitandrema ianao fa sy fandrao voafitaka. Fandrao diso lalana, antanio amin'ny tompo ny lalana marina izay tokony andehananao amin'izao vaninandro farany iainantsika izao. Satria efa ho avy Jesosy, efa ambivitra ny fahatongavana, efa akaiky izy, efa mandondombaravana izy amin'izao fotoana izao. Ho araiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleluia, amen. Raina izay any an-danitra, nisaotra fa nampianatra anay indray tamin'ity androany ity, fa mila mitsoky vavolobetanao izay Jesosy. Miamitra ho asa soa rehetra, mampanata ny fiainanay, miamitra fahasaranao, mivoninahitra, mifahaizana, mienao, favela ianao Jesosy. Andriamanitra mampatsianao izay Jesosy. Ianao irery Andriamanitra, ianao irery tomponay, ianao Jesosy, tsy miova ho masy ny hoary mandrakizay. Jesosy malalo, mankasitraka idinanao ny amin'ny teny izay nambaranao. Aoka mba ho tiany mpankatoy izay, aoka izay Jesosy tsy hanompo Andriamanitra hafa fa tsy ianao irery ihany, ianao irery ihany.
mankasy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy. Jesosy ilay Andriamanitra tsy hita maso, ianao irery amin'ny vonay mba tsy ho voafitaka na ho voafaitra izay ahitana zavatra miseho amin'izao vaninandro iainana izao. Ka dia mankasitraka anao izay Fandriamanitra, misaotra betsaka anao izay tompoko. Aleluia. Misandraka Jesosy. Amen. Mialohany hidirantsika amin'ny fitondrana amam-bavaka dia hiderany an'Andriamanitra isika hisaotra azy. Ataontsika ny hira fahaenina. Ataontsika ny hira fahaenina. Dia ataontsika ny andininy rehetra ataontsika dia aorian'izay dia hiditra amin'ny fitondrana amam-bavaka isika. Ave amiundrea Mario fare hoan'ny asan'Andriamanitra eto amin'izao toko masina izao. Hivavaka tsika, apetraka tsika eo am-pelantanan'ny tompony programa rehetra mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa, mba ny tompo mihitsy no angatantsika andamina ny programa rehetra amin'izao toko masina izao. Apetraka tsika eo am-pelantanan'i Jesosy izany hiara hivavaka tsika. Masinari tumpu
tumpu anjamalichu. Masina ni tumpu anjamalichu. Masina Masina, hallelujah, Nangeliku, mirawefa, Masina, Masina.